Bavaka isika tompoko. Ianao tompo no miantso anay hanatona anao. Ary hiaino ny teninao indrindra indrindra. Satria fantatrao fa mahasoa anay izany, mampahery anay izany, mba azonay maharitra ary matohitra ny asan'ny ratsy. Mba tonga anay ataona olona maro an'i Kristy. Fa izany no atidinay mandra-pialanay ety. Mitenena Jesosy Tompo, voninkaino anao izahay. Amen. Mateo 4:4 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20 no isy ny afatry ny Tompo ho anao ry havana. Malaza tamin'izao faraparan'ny herinandro zao ny fampitana ny afo olimpika ao anatin'ny Jeux olympiques. Eto amin'ity texte koa dia misy resaka fampitana afo. Nahoana ny hoe fampitana afo? Fampitana ny afo ny fitoriana filazantsara satria mitantara ny niantsony Jesosy Kristy apôstôly 4 amby rahalahy ity texte ity. Ary ireo olona natsony ireo izay samy mpanarato dia nomeny toky fa ho ataony mpanarato olona. Dia hitantsika tokoa eo amin'ny tantara fa navita nanarato olona maro ny apôstôly noho ny amin'ny Jesosy Kristy nampita taminy izany afo ny fitoriana ny filazantsara izany. Fanontaniana tiako apetraka amintsika izao hoe tianao hiamaro ve ny mpiara-mivavaka aminareo ato? Tianareo sa tsy tianareo? Tianareo? Izany lohahevitry ny afatr'Andriamanitra ho antsika ny miamaro ny isan'ny mpivavaka. Raisitsika avy amin'izao fomba nataon'i Jesosy Kristy, nampitainy tamin'ny apôstôly ary nitoy izany ny apôstôly izao. Izany no adiditsika. Hanao izay hanafoana ny helo ary ampitomboisan'ny olona tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Anadinana ny tompo antsika raha teo izany. Inona ny lesona voalohany raisitsika? Miamaro ny isan'ny mpivavaka rehefa manantona izay misy ny olona isika amin'ny fitoriana filazantsara. Rehefa manantona izay misy ny olona isika. Izay no nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy inge afaka nianona fotsiny, hita amin'ny tempoly, hita ny aiza misy ny sinagogy, ary marina fa misy olona tokoa. Olona efa zatra mivavaka no hita tany. Fa eto amin'ny 9:20 dia izao ny voalaza. Ary noho nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasina Galili Jesosy, dia nahita olona. Nivoaka ny trano fiangonana, ny tempoly sy ny sinagoga, nakany amoron'ny ranomasina. Any angamba izao no misy ny olona amin'izao fialan-tsasatra izao. Tadiavina any amin'izay misy azy ny olona. Aiza no misy ny hetsika, aiza no misy événement, any no misy ny olona, andao karohana any ny olona. Mba firifiry moa raha isaina amin'ny ratsan-tanana no mahita olona anao hoe mandondona hoe aiza no misy fiangonana anao, dia izy mihitsy no mitady. Fa raha tianao hitombo ny isan'ny mpivavaka, isika izay nirahan'i Kristy nampitanin'ny fanilo, mila mitady ny olona aiza no misy ny olona izao. Marimarina kokoa aza dia izao koa. Anjaran'ny fiangonana mihitsy no mamorona hetsika izay ahatonga ny olona. Inona tadiavin'ny olona? Fety. Inona tadiavin'ny olona? Fandaharam-potoana sporo, concours sportif. Anjarantsika fiangonana no mamorona an'izany. Raha izay natongavana, dia ino no anararotana hampitana ny afatra mba hahatonga azy handray an'i Jesosy Kristy. Izay no afatra voalohany ampianarin'ny tompo antsika. Jereo ny mpiara-monina aminao, any misy ny olona. Inona no mba afatra kely ataonao? Na dia hitondra azy am-bavaka fotsiny. Inona no mba fitaomana nataonao mpiara-mianatra aminao, ny mpiara-miasa aminao? Izy 4 amby rahalahy reto moa izany, marina fa teny amoron'ny ranomasina, fa naninona izy ireo moa? Nanarato. Izany hoe olona maninona? Olona miasa. Nandehana ny tany ampiasana. Ianao ilay solo-tenan'ny tompo, any ampiasananao any. Raha vao mba hisy hirika kely, ataovy izay azo atao. Misy hetsika ataon'ny fiangonana ve?
ividiany be ilay mpiara-miasa aminao. Sao dia zay mba andehanana. Sao dia zay mba hainao ny filazantsara. Fa ho adinina amintsika izany raha toa ka tsy nisy izay nataontsika mihitsy. Inona ny lesona faharoa? Mihamaro ny isan'ny mpivavaka rehefa manantona ny olona tsy rototra isika. Rehefa manantona ny olona tsy rototra isika. Zao ny voalaza amin'ny 9:20 sy ny 7:20. Ary noho nitsangatsangana teny ambony ranomasina Galilea Jesosy, dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny, nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Mahavariana, tsy maintsy nisy olona mipetrapetraka ihany tamin'izany andro izany. Tsy maintsy misy olona efa nandeha tany amin'ny sinagoga, efa nieritreritra fivavahana. Fa olona tsy nieritreritra izay fivavahana, tsy rototra mihitsy, any amin'ny fitadiavam-bola no maharepitra azy, nandehanan Jesosy ihany, nitenenan Jesosy ihany. Mampieritreritra izany revana. Ary ny olona ankehitriny koa dia raha tsorina dia zao, tsy mandraraza ny fivavahana zany, tsy rototra amin'izany, manevateva an'izany aza ny olona. Fa tsy izany akory no marina hoe ka le olona izy raha tsy manontany koa, ahoana moa ny ataonako azy? Izy ary ohatrany toa tsy izy ary manevateva. Tsy mitondram-bavaka azy tsika. Jesosy dia azo antoka fa mitondram-bavaka. Ohatrany misosa be le fitoriana sy ny fitaomana nataon'i Jesosy eto. Fa azonao an-tsaina tsara fa Jesosy tsy maintsy mitondram-bavaka mialohany manao zavatra anankiray. Ary ampianarina tsika izany. Dia tena nandeha ireto olona ireto, nanaiky an'i Jesosy. Ary zay le izy tena hoe isika izany dia mila matokony hoe na dia olona manao tsinotsina fivavahana aza, mivavaka ho azy isika ary mitaona azy raha vao misy ny occasion. Fa matetika nge reny olona ireny no tena mahavita be eo amin'ny fiangonana rehefa avy eo. Iza ny eritreritra hoe ry Petera tany amin'ny fanaratona no mamay ny lohany sy ny fotoanany. Fa ry Petera rehefa avy eo le nitenena amin'ny Tompo hoe ianao ry Petera, eto ambony ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako. Petera raha tao moa dia navita be tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema. Ary eo amin'ny tantaran'ny fivavahana malagasy koa, ireo ray aman-dreny be nanorina ny tobim-pifoasana tany atsimo Madagasikara, ka mpimasy ange ny sasany tamin'izy ireo. Misy evangelista malaza be enitsika Amerikanina sy ny sisa mijoro vavolombelona fa tena jio lahy tamin'ny voalohany. Izany hoe olona tsy rototra amin'ny fivavahana. Ary na izao sy anao ange misy fotoana tsy rototra amin'izany. Fa ndreo tsika rototra ankehitriny satria nisy olona sary. Ka tsika rehefa mitondra filazantsara tsy ny tsaratsara ny olona ivelany, fa noho ny amin'ny Kristy, noho ny filazan'ny apôstôly Paoly hoe fitiavan'ny Kristy no manery anay. Raha ny maha-olombelona atsika sy ny ampopotsika tsy te hanantona an'ireny olona ireny tsika. Fa zao hoetam-bavaka izy. Ary tonga le fotoana anankiray satria efa mitondram-bavaka naharitra ianao, mba atao moramora amin'izay izy hoe mety mbola tsy hanaiky moramora izy, fa mitaona izany no anjarantsika. Ary momba atsika amin'izany fitoriana izany ny Tompo rehefa matoky azy ianao. Inona ny lesona fahatelo? Mihamaro ny isan'ny mpivavaka rehefa manantena ny tsy hampozina isika. Rehefa manantena ny tsy hampozina isika. Ary izany mihitsy ny tokony teo antsika rehefa mitory ny filazantsara mitaona olona. Hampozo ny zavatra tsy nieritreretana. Mety iseho. Amin'ny 9:20, dia nandao ny arato niaraka tamin'izay ireto ny taon'i Jesosy reto, izy efatra amin'ny rahalahy, ka nanaraka azy. Raha amin'ilay fomba fisainantsika izao zany dia hoe sao dia mba zavatra namboamboarina, sao dia mba sinema. Olona manana ny maha-izy azy, vao nitaomina nandeha, ary tsy hoe olona milalao. Raha ny voalaza moa dia Zebedio no rainy, ary ny mpantinga dia milaza fa nanangana karazana orinasa fanaratona trondro Zebedio dia anisan'ny miasa aminy reto zanany reto. Zany hoe raha ny marina zany ohatrany hoe manakirotana any amin'ny toeram-piasana ve? Fa
Ny mpanao commentaire dia milaza hoe satria resy lahatra reto le mpiasa reto dia tsy nametraka olana koa Zebedeo ray. Eny ny tsofin'ny rano azo andeha. Ka tsisy mieritreritra an'izany raha fomba fijerim-maolombelona hoe olona manan-katao eo am-perinasa no taona andray an'i Kristy, anara-dian'i Kristy, dia najanony aratiny. Zay le tsy ampozina. Ary araka ny traikefa izay efa nianana nandritra an'izay taona maro apolony taona maro izay, dia ahitana karazany zavatra samihafa tokoa mety miseho rehefa mitaona olona amin'ny Kristy ianao. Rehefa mitory ny filazantsara, mitety tokantrano ianao. Misy olona rehefa tena torianao ny tenin'Andriamanitra dia mihetsika devoly eo izy. Ary zany no izy, anareo izay mba fambana montsy toby, mialohan'ny fandroana devoly masy tsy maintsy toriana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tena mifantoka ny olona, vao maheno ny tenin'Andriamanitra fotsiny dia efa mihetsika io devoly io. Ianao nanapohan'izany. Eo am-pitoriana eo ianao dia misy olona manambana, te hamono. Misy olona tonga dia manevateva, manaratsy. Sasany moa raha vao iarahana fotsiny aza dia mandroaka, sady tezitra. Fa zao, misy olona tena latsa-dranomaso rehefa torianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa anaovanao dinika fohy. Misy olona tena faly. Avoaka ny daoly, inona no roso anareo? Manome hatramin'ny fanomezana. Ka zavatra tsy ampozina miseho rehefa mitory an'i Kristy ianao. Ary zany no ampahirizana antsika. Io tsisy ikazonao hoe za miditra ato dia tsy maintsy tonga dia hibebaka ty olona ity. Tsy ianao ny tompo fa iraka fotsiny sika. Fa dia zay, manantena any tsy ampozina. Ary aza atao marikivy izay rehetra miseho eo, fa zany mihitsy ny fitoriana ny filazantsara. Inona ny lesona faefatra? Mihamaro no isan'ny mpivavaka rehefa mandroso hatranintsika ka tsy mijanona mitory amin'i Kristy. Mandroso ary tsy mijanona. Zao mivolaza amin'ny 1:20. Ary raha mbola nandroso Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedeo sy Jaona rahalahiny. Zany hoe ankoatran'i Petera sy rahalahiny izay efa azony mora foana, afaka anjanona izy. Fa mivolaza dia mbola mitondra izy dia mitady hafa indray dia nahita an Jakoba sy Jaona. Ary zany fanilo ny fitoriana, zany fomba toe-tsaina izany moa dia nampitainy Jesosy amin'ny mpianatra. Ary ampitainy amintsika koa ankehitriny. Mandeha any amin'izao tontolo izao nareo mitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ao amin'ny Matteo 5:20 moa dia voalaza mazava hoe mbola hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara n'ity fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Vao ho tonga ny farany. Zany hoe mandrapatonga amin'ny farany dia maninona foana aloha sika? Mitory foana aloha. Tsy maintsy toriana foana io fa tsy misy an'izany hoe efa be zay. Reraka izay. Jesosy io zao vita amin'ny teo, naomby, dia mifindra manondray. Ary zay le izy ry havana. Tsy maintsy ohatran'ny fanompoam-pavahana ataontsika io. Raha misy fakam-panahama azo antsika dia hoe vakansa rehefa hajanony e. Dia hoy ny mpampianatra anay izay hoe ny devoly hoe tsy manao vakansa e. Zao tsika manao vakansa fa rehefa mba misy fiangonana any dia mivavaha amin'ny maha-kristianina anao rehefa andron'ny tompo. Fa mila tohizana, zany mihazona antsika ho kristianina tsy hiala amin'ny tompo. Fa tsy hoe ny sainao ataonao hoe mandritra ny 2 volana aloha tsy hivavaka. Dia fa tezay ny miasa mafy Satana io, na ninona koa ianao zao tsy mivavaka 2 volana. Rotsorotsiny eo ianao. Mahazo indray Satana amin'izay, miembotra, mitombondra ny olona makany amin'ny helo ary ny miaina ny makany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka aza kivy ianao, fa tena momba anao amin'ny tompo, mampahery anao amin'ny tompo amin'izany fomba fiasa zany. Mila mandroso tsy mijanona isika. Mora angely mitarana fotsiny hoe vitsy ny mpiara-mivavaka. Fa io dia isika ihany no mila misarika olona. Jereo tsara fa i Petera izay no atao hoe malaza amin'ny apôstôly, i Andrea rahalahy, raha mamaky tsara an'io andiny io ianao, i Andrea rahalahy no mitondra azy voalohany teo amin'ny Jesosy. Vao nahita an' Jesosy izy. Ay ve isika samysika ilay mifampitaona io? Misy vokany. Fantatrao tsara fa matoa isika tonga aty am-piangonana
Tsisy tonga amin'izao aty am-piangonana zay. Fa ny dikan'izay, ny ray aman-dreninao zay mpivavaka, de mitondra anao de mbola kely ianao. Na rehefa nandehandeha nivariana ela tany ianao, nisy namanao zay nitaona anao. Na nisy havanao zay nitaona anao. Ka tsy hoe tena be fitiavana be reny olona reny, fa zay misy le toe-tsaina, zay le fanilo tiany Jesosy ampitaina amintsika. Ary anadinana antsika zany. Tsika zany rehefa mitaona olona, de mitaona olona ho an'i Kristy. Ary manao zany fitoriana zany tsy hoe terena, fa tena le fitiavana. Ary tsy manao an'izany tsika de mety ho mahita loza. Zany no azo andikana amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Ho anao zany zay manao hoe za efa mitaona de efa tafiditra de za tsy mandrarava zay any ivelany any de any. Ianao ty raha manao an'izany toe-tsaina zany, misy loza angoninao efa mitatao ambony lohanao. Rehefa tonga amin'ny fotoana hoe hafanenin' Jesosy fa tia tena loatra ianao ihany no tianao hovonjena, hianjera aminao amin'izay loza io. Ka de zay no hafatra ry havana. Tiana ho maro ny mpiara-mivavaka. Tsy hoe fitiavana te maro isan'ny mpiara-mivavaka fotsiny, fa noho ny amin'ny Kristy. Aoka ianao hanao fanamby mihitsy. Iza no efa mba noentinao tao anatin'ny 3 volana, tao anatin'ny 9 bolana zay. Eny tao anatin'ny herintaona azy. Tsy nisy mihitsy ve? Mandiny teny. Fa ianao io dia nisy ny taona matompon-geto. Adidy masina miandry ny mpiara-mivavaka rehetra zany. Jesosy Kristy nahatafita ny fanilo. Fa raha tsy nisy an'ireo apôstôly 12 reo, dia azo ambara hoe tsy nisy ny fivavahana kristianina. Reo nanaparitaka. Dia raha tsy nandray an'izany koa izay nanaparitahana, tahaka an'ireo misionera, izay tonga hatrany Madagasikara, dia tsy nisy koa ny finoantsika. Dia izany sika ry havana, mitombo ny taranaka. Ianao ve tena mitaona ny zanakao, mitaona ny namanao, mitaona ny mpiray ankonana aminao. Rehefa tianao hitombo ny mpiara-mivavaka, mahasotoa manana an'izany toe-tsain'i Kristy izany. Mahasotoa miara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao. Mandeha ary tsy manadino ny mitaona ny hafa. Fa hisy vokatra tsara ho anao eo amin'ny fiainanao. Ary mampaharitra anao koa zany amin'ny fiarahanao amin'ny Kristy. Ho an'Andriamanitra iray voninahitra. Amen.